Jesus. Anato ny feonao. Amin'ny fonao rehetra. Manandratra an' Jesus. Haleluia. Haleluia. Si Sara uno Jehovah. Oh, Cicina sa. Ya non Sara ni ya non merke Jesus. Ya non merke de rai. Hallelujah. Ati puna ya tu tau tu Cici. Se ne tu lasa si te. Se ne tu esa. Se ne tu arena. Se ne tu ula. Ati puna ya tu tau. Ya non rabuja na. Ya non ruterai na Jesus. Tena de fandoliana io na Andriamanitra. Mety miaingo be anao, mety tsara tarehanao fa raha sitraka mba asehontsika proof eo anatrehan'i Jesosy fa miondrika somandohalika eo anatrehantsika. Haleluia. Andehantsika andohalika ka hiteny amin'i Jesosy hoe atsepinay. Mety manan-dasa ianao, mety manan-karena, mety manan-talenta, mety mahay, manana maizy ianao. Fa tsy pazo tony tsinitsin tolay loloolona efatra amin'ny 20 tany an-danitra nesoriny satroboninany dia hoy izy natsipony manao hoe ianao lay Jesosy lay tompo-pamonjy ianao no mendrika indray ny tera lasa sy voninahitra tsy misy mendrika indray ny tera sy voninahitra Jesosy lay natoy izao atsika andehantsika andohalika fotsika rena andehantsika isaotra ny Jesosy fa tsy tahaka izao tsika ratsy Jesosy. Tsy tahaka izao ianao ratsy Jesosy. Tsy tahaka izao ianao ratsy Jesosy. Alefasy le hira teo. Tsy tahaka izao ianao ratsy Jesosy. Manetretena aoka iondrika mihitsiny ianao ka ho resy laka. Hiteny Jesosy eo. Tsy zahay ke tsy tahaka izao ratsy ianao e. Ianao ne nifidy anay e. Ianao ne Jesosy no atiny zavatra rehetra. Aoka tena be voninahitra Jesosy. Aoka iaika ianao fa tsinitsinina ianao e. Jesosy natoy izao anao e. Ianao amentsika azo ny voninahitra. Halleluja. Andehantsika ny voninahitra andera sy laza ho an'i Jesosy. Halleluja. Oh halleluja, halleluja. Oh halleluja.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Achieve what you told me. Hallelujah. Hallelujah. Achieve you. Satria tsara loatra Jesosy. Tena resy lahatra fa tsara Jesosy. Iliko mba raha azoko atao ny hanaboraka anatin'ny foko dia naborako teo anatrehanao. Izay tiako hitomananao dia idera sy hankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa iza moa za sy ianao mba ny fidin'Andriamanitra nonona ny anarany masina sy lehibe. Itsika izay maloto molotra, tsika feno tsy fahatanterahana dia ao ka anaiky sy etra ianao ka anay anandratra sy anay voninahitra an'Andriamanitra. Tsy firifiriny amin'ny avrazana sy ny nanan-karentsika fa izaho sy ianao no ny fidin'Andriamanitra lala ilay lalan-danitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Iza teo amin'ny fianakaviany dada sy ny fianakaviany mama fa naninona izaho sy ianao no ny fidin'Andriamanitra lala izany Jesosy izany. Iza teo amin'ny mpiaramonina sy ny mpiaramianatra ako naninona ianao no ny fidina ka afantatra fa misy ny lanitra ary nahita izany lalan-danitra izany sasy ianao. Na be dia be ny ao akaikitsika, be dia be ny ao anilantsika. Tokantrano miady, tokantrano feheziny asan'ny devoly, be dia be ny ao anilantsika. Tokantrano misy asan'ny maizina tsy fantany izay tokony atao fa izaho sy ianao natoro manao hoe Jesosy ny vahaolana. Izaho sy ianao natoro manao hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Nahoana no nalala izany, nahoana no nafantatra izany. Tsy izaho nifidy fa Jesosy nifidy ahy sy ianao. Engane mba ho ataonao zava-dehibe ao anatin'ny fonao izany. Ka na dia mety tsy manana ninina azy ny fitazanao hoe tsy manana ninina ngamba ny ara-tsy ny fiaramonina ambaniny ny fiaramonina sy ny fiainana ianao fa tsy manana na dia tandra ity ary dia manana finoana fa zao manana an'ilay Jesosy tsara indrindra ianao izay tsy amelanao angaiay, tsy amelanao hitsanga-menatra. Efa hitako teo amin'ny fiainana izany fa tao amin'ny fambaniny ny fiainana ary tsy mendrika akory no fidin'Andriamanitra alala ny sitrapon'Andriamanitra fa zao hoe na dia mavomavo tsinitsinina manomen'Andriamanitra voninahitra lehibe ny fahasoavana sy ny fampirampon'Andriamanitra. Tena tsara Andriamanitra. Halleloia. Tsara Andriamanitra. Mangataka andreo sapana be rehetra hiakatra mpanao zahiry izany manao hoe tsara ny Andriamanitra. Halleloia. Sapana be rehetra mba asorona kely ty azafady a sapana mba asorona kely. Halleloia. Ao anatin'ny fiderana dia
Tandriamanitra tena zao amin'ity an'io ty dia tsy hoe koa spécial hoe tsy netiny maly fa tsara daholo fa tena araka ny teny pasteur anao teo manao hoe andeha zasy anao tena hianoka ary tena anaja ilay fisiny sy ny herin'Andriamanitra ao tena hoe ataovy hoe ambony Andriamanitra lehibe Andriamanitra ary tena hideran'Andriamanitra amin'ny fo tsy amin'ny fombafomba araka ny teny tao manao hoe tsy amin'ny fifananana na ny fampisehoana na ny fampiderana fa tena ho fideranan'Andriamanitra samy nampidera rehetra niza tonga ao mekara daholo azafady ao malakilaky azafady indrindra tamiko. Zay rehetra mahatsapa teo amin'ny fiainana fa tena tsara Andriamanitra dia andehanao zany fotsiny tsara lehibe tsara tsika rehetra
Jesosy Kristy no mpamonjy. Jesosy no torinay 3:30 Jesosy no asandratra sy torinay ilay tompo mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra, andresy ny fahafatesana, avy indrindra amin'ny hery sy ny fahefana. Indro lazaina, eny ambara, vaovao mafaly, vaovao tena tsara. Jesosy Kristy no aoka hoekena fanantenana ho an'ny firenena. Amen. Alleluia. Jesosy no fanantenana ho an'ny firenena. Jesosy no fanantenana ho an'ny tokantrano. Jesosy no fanantenana ho an'ny ankohonana. Jesosy no fanantenana ho an'ny fianakaviana. Jesosy no fanantenana ho an'ny isam-batan'olona. Amen. Awazy. Avy hatrany dia zareo vatomandry anao voalohany. Ianao antsika azy amin'ny teny amin'ny aorianan'ny vatomandry dia
Atsimaditsika kely indray aloha ilainanao farany maly no alefatsika manao hira anankiroa. Vatomandry hira roa dia le tsy nanao hira fa tsy ankiray maly reny mandeha voalohany aorian'ny vatomandry tonga dia manao hira roa avy hatrany aloha. Zavatra ny lista tonga dia amiko dia le lista nanao maly any para misy aminareo safanabidera tsy mbola tao anatin'ny nanao maly dia manatona azona mametraka anareo ao anatin'ny fandarana. Tsitsika fotoana lavabe satria any amin'ny fitolatsaka dia tsy maintsy mifarina indray zao fotoana zao fa anomboka ny ten'Andriamanitra. Ao arsika ianiko amin'ny hira fiderana ary asaina hatrany ianao hiaraka andray anjara fa tsy hoe sanatria mijery spectacle fa miaraka midera ny tompontsika. Saotra tompoko. Alléluia. Lali aby sara be lali. Lali aby sara be lali. Asa fa ten'Andriamanitra. Tonga keto ndraika zay sampana bidera avy aketo Vatomandry. Ngano hira raiky zegny zay mba hoentiny agnomezana voninahitra ny lay ambony akao igny. Dia zovy zany fa i Jesosy. Ataony hoe hira mitondra ny lohateny hoe tegna namana. Mety gaga gamba ndrio hoe andrio kosa ma zany ka sy manana hira atao raha sy tegna namana zany a. Mety gaga mi ndrio amin'izany. Tsy zany itiavany hira zany fa tegna nahazo zay nahazo an Jesosy. Maro bisy zany raha sapany hoe nahazo ananjy igny. Ka manomboky ny azy zay dia ataony tegna andraha si Jesosy zany. Sy fantako loko andrino koa hagnano. Farakaran'ny eto dia ataony tegna namana Jesosy manomboky ny any. Fa raha koa andrio ka agnaraka ny agnano tegna namana koa atovy koa aleloha mafy zalahy io. Nahazo namana saina Vatomandry, misy namana maro be dong. Dia rehefa magnano namana an'i Jesosy any tsy atao sangisangy fa tovy tegna andraha. Fa rehefa anao nagnano tegna andraha namana an'i Jesosy, iaretinanao io zao miala akagny io. I problème anao io vao mizaka foana anao hoe a Jesosy zao raha mahazo anao izany, alany akagny io. Mety maregna saina kenikeny hoe namanao zandaro. Mitifitra zareo ndraikindraiky regny sendra nahazo tantanarivo tagny. Mety namana zareo fa ndraikindraiky magnavary mi. Mety mizaka anao hoe namako ivadiko andragno akao ndraikindraiky zisy akio anao reka velany. Fi Jesosy na akeza anao na akeza akio foagna izy. Firangataina aminao foagna. Raha koa anao tegna gnan'olona namana zany ampidiro akato. Ampidiro agnaty fo. Farany ampidirinao agnaty fo i namanao io. Karaha zakeny pasteur takino maligny. Nataony tamin'ny porte bagage tagny ananjy maty. Maty aby si zareo taty fi tamin'ny porte bagage tarisy voakity. Fa raha ataonao agnaty fo Jesosy zany moko rôka ningakito. Sy ho faty zany si anao rôka ataonao akato Jesosy. Ka entanenao niany andao raha agnano namana an'i Jesosy. Noho izany sy hoe zay reka foagna agnano ananjy mety sy endry nga be sy misaraka. Fa araho gonongonona king foagna dia andao sa niaraka hitefaka agnano anazy ty. Raha sampanao fa tegna namanao Jesosy andao raha hitefaka raha. Alléluia. Aleko loko raha gaty ty zanako ananjy. Andao hitefaka zalahy e.
lehibe tokoa ny fitiavan'i Jesosy rahavavy izory vavolombelona kely aminareo mahakasika ny fanasitranan'i Jesosy. Mety kivy angamba ianao hoe nandeha ny andro voalohany, nandeha ny andro faharoa, nandeha ny andro fahatelo, andro fahaefatra androany fa mbola tsy mahatsapa fanasitranana ianao. Dia mety kivy ianao, mety ozy ianao hoe mety tsy azo anjara angambany. Ny devoly koa mety miezaka manan-kivy ianao hoe aza mandeha any am-piangonana antsony fa reraka fotsiny any ianao, lany fotoana fotsiny any ianao. Zany efa miteny ianao amin'ity androany ity fa tsy diso adresy ianao raha tonga eto efa ao amin'ny Jesosy ao ny anjaranao. Ny anjaranao dia ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Nisy fotoana le zanako faravavy iny taizakely an'iny dia tapitapoka teo tsy napoziko. Dia nisy zavatra nivoto tato amin'ny nonoko akavity. Dia nitombo le izy. Dia avy eo lasa mivaramena be. Ohatran'ireny masaka, ohatran'ny voatabia ireny, ohatran'ireny ho vaky ireny. Dia taitra ihany ny tena hoe Jesosy inona ity. Dia nakany amin'ny dokotera sinoa. Dia na ny dokotera sinoa raha nahita anahy dia kivy izy. Tsy vita eto ozy izy, eto miakatra. Dia ozy Jesosy efa tsy vita ny dokotera intsony zany satria ny dokotera sinoa malaza mahay mandidy. Dia inona ny fitarihanao Jesosy mino fa tsy fahafatesana ny anton'izao fa anehoanao ny voninahitra ao. Alleluia. Dia lasa izay nak'Antananarivo. Dia rehefa tonga t'Antananarivo dia Jesosy izay hitarihanao raha ho alainao moa dia ianao ny tompony aina manaiky fa za kosa Jesosy tsy manaiky satria ianao efa nitoriana fa manasitrana ianao ny herin'ny diakapoka ao dia ampy ho fanasitranana ao Jesosy ianao ny anterako, ianao ny ankinako Jesosy anehoany voninahitra ao mba hanomezako voninahitra ny anaranao. Rehefa tena manantona an Jesosy mifoy ianao ry havana dia ho tsapanao zany hoe Andriamanitra mamangy ianao, ho tsapanao zany Jesosy mikasika anao zany. Tao anatin'ny aretina dia le hira fiderana le hoe manam-pinoana ny sitrana iny foana ny averimberiko. Dia za moa nangataka bavaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maromaro dia ny fianakaviana rehetra mitondra bavaka daholo. Dia tsapa aloha fa tena hoe mahery le vavaka. Le firaisan-tsaina zany miraisaina mivavaka ho an'ny olona dia tena tsapako hoe tena vetivety dia voarahin'Andriamanitra le vavaka izay natao. Dia tena ny olona izay nahita na mamangy anao ao an-trano dia kivy daholo mahita an'ilay aretina satria tonga t'Antananarivo le izy dia vaky le nono. Dia tena nana efa ho tapaky ny siony mivoaka tao. Dia afaka le nana dia natsiaro maivamaivana satria tao anatin'le izy le mbola nivoto dia tena fanaitainana tsy matory andro manalina mitomany foana. Dia Jesosy eo mamindraha fo amiko mamelany eloko raha misy fahadisoko zavatra raiko raha vavy sy ranadao mitompo raha mbola misy fahotany eo fiainanao dia tsy miasa Jesosy. Fa rehefa raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia mibebalo ataovy tsapanao ny famelan-keloko, ataovy tsapanao hoe i Jesosy namelany eloko fa rehefa tsapanao zany dia miasa Andriamanitra. Dia rehefa tena nivavaka Jesosy eo mamindraha fo amiko sitrano Jesosy ny olona rehetra efa miteny daholo hoe cancer io teto Vatomandry rehefa nanelitsao daholo hoe tratrany cancer dia hoe tsy maintsy fahafatesana zany no hiafarany. Nefa voninahitra ho an'i Jesosy 7 taona lasa zay io zanako faravavy io 7 taona 90 taona tsy niverina intsony zany ho voninahitra ho an'i Jesosy. Fa ny zavatra nananina kely anahy fotsiny nisy fotoana nitoroteny tamin'ny tanora dia somary nasika satria zany za hoe tiako ireo tanora ireo mba ho tafavoaka, tiako ireo tanora ireo mba hatsapa ny zavatra tsapako. Dia somary nibedy kely ny tanora nananatra azy ireo hoe mila manana fitondran-tena tsara, hamasiny ny fiainanareo, mibebana ireo raha te hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia somary nasika sy nibedy dia inona ozy izy nareo tonga indray ny devolona nafika arivan'iny ihany voaray volana lasa zany arivan'iny ihany dia tsy nately kanina tonga dia reraka ny vatako ray manontolo.
dia nanomboka narary tamin'ny tendako nisy fivitosana dia manatelina roa raha tsy tafatelina dia apitsony iny io fa nisy ny votondray tato amin'ny nonoko ankavanana indray dia efa mivaramena dia izay mivady moa hoe Jesosy o inona indray rety fa manina indray ny tonga ty aretiny ity dia ho sanatria indray ve dia hanao ohatran'ilay teo dia ny tena moa mba nomeny tompo finoana ihany dia hoe andaontsika mivady hivavaka iray saina ametraka ny tanantsika mivady eto amin'ity faritra ity dia rehefa tena natao ny vavaka riavana malala ho an'i Jesosy ny voninahitra fa rehefa tena mivavaka mifonao rehetra ianao raha miezaka manamasy teny ianao miezaka manolo teny ianao miezaka ianao miverina amin'Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy hoe akaiky ianao Jesosy tsy lavitra izy fa io akaikinao izy rehefa miantso azy ianao dia tonga izy mamaly manasitrana fa idina ozy izy ianao afaka efatrandro taorinan'izay voninahitra ho an'i Jesosy nanjavona izany fivitosana izany tsy hita intsony nefa dia efa henoko tena misy zavatra mivonto mihitsy raha ny tokony ho izy tokony hoe mety hoe nanao ohatran'ilay tamin'ny voalohany hoe nengeza dia mety hoe ho vakoko fa noho ny herin'i Jesosy noho ny herin'ny fanasitranan'i Jesosy dia levina izany ary tsy niverina intsony mandraky tiany androany aleluia noho izany te hampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy aho azakivy raha mbola misy oty eo amin'ny fiainanao raha mbola misy zavatra afenipeninao any atokantrano any mety misy zavatra fahotana tsy fohinao amin'ity androany ity mibeba mbola tsy tara mibeba atolory an'i Jesosy ny fiainanao fa rehefa tena atolotra ao an'i Jesosy ny fiainanao miezaka ianao manamasy tena dia ahita ny voninahitra Andriamanitra aleluia ho ataona indray ny raha mitondra ny lohateny hoe Jesosy ny mpanasitrana
Versika farany kasitrana ny aretsika. Kasitrana ny aretsika. Minofa nasitrana ny aretinao Jesosy. Aizany aleloia. Miakatra avy hatrany be valala. Ao anatin'ny asisika feokira malefaka izay iza ihany ianao no Andriamanitra. Mandrapiakatra be valala dia te hiresaka aminao aho ka ilaza ny atao anatin'ny foka nandre ny fijona vavolombelona anabavy teo manao hoe tsy mahatsapa venao fa sambatritsika manana an Jesosy. Tsy resy lahatra venao hoe sambatritsika manana an Jesosy. Firifiro no manam-bola. Firifiro no manam-bola. Sady tsy maintsy alefa makany andafy, makany ainty, makany la réunion, évacuenne. Hitady fanasitranana fa saingina izy tsy arakaraka ny habeny vola sy ny fananana. Be valala miakatra. Tsy arakaraka ny habeny vola sy ny fananana no miazona ny ainy. Fandriamanitra ny tompony aina ary na dia manam-pahefana azy tsy mahatazona ny ainy. Fa nandinika ilay zavatra anazy nanabavy teo manao hoe tena sambatritsika fa manana an Jesosy. Aleloia. Mampahery anao ary zany dia tokony hampiakatra ny fonao fa ninonina zavatra sambatra izay tsy hain'olombelona ain Jesosy atao. Sambatra sy anao manana an Jesosy. Aleloia. Mandroso ranazavady izay be valala rehetra ao mba mandroso ty andray anjarintsika eto Vatomandry na dia vitsivitsy ihany ary. Ia. Mandroso ary, mandroso ary, mandroso ary. Mandroso ty sera. Aleluia. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ho ny soratra masina. Anao ira fiderana anankiroa izay amin'izao fotoana izao dia mba ho voninahitra ny tompo mandrosoa ty ho aty filosofady. Ia. Iverina amin'ny fitiavana voalohany dia maniry ny ova. Mba hampio izay tompoka. Aleluia. Dia ny tompo sika ho voninahitra Andriamanitra.
lazainy boky ny apokalypsy moa dia miteny manao hoe mananjavatra anoherana anao satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Noho izany ao renindray izay sisa tsy raha. Alleluia. Engane ty fotoan-dehibe izay eo anatsika rehetra ty mba fotoana amerenan'Andriamanitra ny tsara avy. Mba tafaverina amin'ny tanteraka. Amen. Jesosy mamonjy manana ny afin'Andriamanitra. Jesosy mamonjy. Fonona ny amin'ny fiaviany Jesosy eny amin'ny raolanitra. Maniry Jehova. Ataontsika izay irafidirana zay Tao mba iarahantsika rehetrarehetra irafidirana zay tompoka. Dia aorian'izay ny Tomasina mba miomana kely. Hira fahenina amin'ny 50 amin'ilay firana kely tsy manira dia andao mba hiaraka hirintsika mba voninahitran'Andriamanitra. Fideli
zava-maneno zany a mateitona tsika zay raha lasianabavy efa ho avy Jesosy atao amboarina zay rehetra tsy mety atao hiverina amin'Andriamanitra tanteraka tsisy fatiantoka ny mivavaka tena tsy tsara soty ny aina ao anatin'ny fanamarina tena na ny famitahatena ry kristianina nama andao tena mpivavaka tsika andao tena mpivavaka tsika andao tena hitady an'Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra fa hiverina amintsika izy averina ny amaneny isany andininy Jesosy eo maniry mafiova kristianina mahery matanjaka ny Jesosy tahiny tompony tsy raha avy tompoka alleluia mamy ange zany fiainana anananao antoka fa akaikin'ny Jesosy zany ianao mamy ane zany fa feno tebiteby feno tahotra sy azy fanahiny rehefa tsampanao hoe tafasaraka amin'Andriamanitra ianao na sanatria tafalatsaka na dia amin'ny fahalemena kely ary satria indraindray amin'ny fotoana iny tsy hainao na afitampoka ny fahafatesana fa rehefa azonao antoka miaraka amin'i Jesosy dia misy fiadanana ao anatinao miverena amin'i Jesosy tamatavitra no andray anjarany reto no hira anankiroa farany a aorianany reto dia ataontsika hira kiray no nyfahateren'ny fotoana makasitraka tompoko Alleluia. Mbola fifaliana ho any andray anao ny hira mitondra ny lohateny hoe voay ny fonao. fa firy zay hira zay zafady 559 554 tsika rehetra ary Safady nakarany hira ataonareo dia miditra vetana manga zay vetana manga zany aoriana
fiadana manga miakatra vetrany ianareo. Bazotsika ny fotoana satria lasa dia lasa ny fotoana ny raha ihano atotranareo toy izay koa ny manaraka ialantsiny indrindra tompoko. Ambila kely naorinanay. Alléluia. Taonay ty andotsika hiarahira amin'ity fotoanandroany ity mbola hitohy anompo. Andotsika hitohy anompo foana, tohy anompo an Jesosy. Ninina zavatra misy, ninina zavatra mitranga, andao hitohy anompo foana. Aza vela misy asaraka atsika amin'ny fitiavan Jesosy zany mihitsy. Paul de resy lahatra tamin'izany inona ozy izy no asaraka atsika amin'ny fitiavana an Kristy. Ary eto mandringana va, mosary va, fantrana va, fahorina. Dia andotsika hiara ilaza hoe mbola hitohy anompo anao zay. Indraindray rehefa mijery ianao dia toa mampanazy zavatra rehetra. Manana eritreritra ho tafita amin'ny fiainana ve aho. Miatrika ady indray dia misy fahakiviana. Fa andotsika ilaza hoe mbola hitohy anompo anao Jesosy aho. Mijery ireo zava-misy reto mampanahy ho tafita ve sao. Andotsika rehetra hiara-hiry asandrato anao dia lazao hoe ny fahavalo. Andotsika ilaza amin'ny Jesosy mihitsy androany. Manenjika ny fahavalo hoe devoly tsy faly. Avetsika hiarina mijery aho Jesosy dia jereo ny zava-misy. Andao hiara-nangatanantsika dia lasa hoe
tompo dia iara itsangana anao. Aleluia mafy isaroate. Aleluia mafy aleluia. Aleluia. Sabato. Mbola toy anao. Ambila kely ho arahany ilaka est. Ambila kely ilaka est. Ao mandroso avy hatrany sesitsika fotoana very. Alléluia. Ataona isampana pidera antsipiderana avy ambila kely zao ny hira mitondra lohateny hoe lehibe ny famindram-pony hira fa enimpolo.
azafady a mety zavatra surprise kely ty fa mba napetraka Jesosy tao anatin'ny saiko mba makataka kely amin'ny pasteur toko vetivety mba misy fiangaviana vetivety monja tompoko zao a mialatsiny fa mba nanaitra reto sœur kely reto mahafinaritra amin'ny fitafiny alleluia tsotra nefa tsy akory mitoraka voninkazo a tsotra nefany a hitako hoe tsy fantako hoe misy aina zany dia eritreritra hoe raha ny any ivelany ary hoe tsika mbavaka anompony tompo tsy tokony entina mbavaka fa ny zanakitsika zay atao anatiny tena tokony tsy ireo ihany fa angatahako ny sampanapide rehetra somary sampanapide ao anatiny ao a sy ny tanora rehetra mitsangana vetivety nareo ray aman-drenitsika eto a sady lehibe any firaisampitandrina dia ataoko fahitsodrano manao hoe raha misy koa ny tokony entina mbavaka ho an'ny hoavy ny fiangonana dia ny tanora zanak'Andriamanitra mba hoteriziny Jesosy any izy ireny alleluia hoteriziny amin'ny famasinana sy ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy sanatrimana hoe kely dia rehefa tanora dia mani dia tsy hita intsony fa za dia zay na Jesosy tokony entina mbavaka reto anabavy kely reto fa tsy ireo ihany fa ny tanoratsika rehetra mitsangana daholo ny tanora rehetrarehetra azy ao a tsangana daholo midira zay any anatiny any a satria sao dia adiny manko fa zao ny fotoana mangataka ily ray aman-dreny a mba tsy hofirano kely ny tanora voateriziny Jesosy omeo teny kely fampahirezana tompoko alleluia amin'ity sabotsy hariva ity a manana finoana manana fahatokiana isy aminareo reo a tena ho ampiasain'Andriamanitra manomboka andronazy ary mahereza matanja ho any zay mbola mianatra ianara tsara ho izy ho fahendrena ary aoka tsisy asakana anao tsy ho tonga ho miplanin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ny tanora rehetra zay tonga eto ary aminareo tanora avy eo ambila kely moa izy teo ambila kely dia ho anisan'ny ananganan'Andriamanitra olona ny anoy an'izao fifoazam-panahy zao amen ary zao a kely ny andohanareo fa ho lehibe indrindra ny hafaranareo mahereza matanja ary indrindra miorena ao amin'ny tompo amen lehibe ny famindrapony sy ny famelany eloka sambatra ny fanahiko loleta amen tsy ambila kely rery ihany fa ny tanora rehetrarehetra dia maniry izay amin'ny anaran'i Jesosy ho solofo-dimby ny ala ho ianareo dia hitondra avo ny fanevany filazantsara anandratra n'izany hoe Jesosy mamonjy izany mba ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany amen ny tanora rehetra saotra tompoko makasitraka ray aman-dreny avy hatrany a dia ilakaista mahasotoena tsotratra pesaka tompo ilakaista ho dimbiasan'ny mpanompon'Andriamanitra vehivavy a mpanompon'Andriamanitra lehilahy lehilahy ny voalohany zafady ao a tsy ta zafady aza hoaizy nareo Alléluia. Alléluia. Mafimafy ny alléluia. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery a mbola ahafahanay mpihira avy any Ilakaesta ijoreto tondra ny fiderana ho an'Andriamanitra. Ry havana malala tsy haiko ianao teny aty am-piandohana dia atolotray ny hira ataonay ny hira mitondra lohateny hoe miverena ianao fanamasina. Ry havana malala eto amin'ity toerana ity tsy haiko ianao raha mba matsapa ny tahaka ny tsapako
fa voaniditra teto amin'ity toerana ity dia tsapako hoe tena misy famakian'Andriamanitra tato anatiko. Ko manentana anao ataonay ity hira ity faokontsika hiara hira. Anao ilay hira mitondra lohateny hoe miverena fanamasina. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany fa na mamaina azy ianao hain Jesosy mamonto ny fonao. Mangatay ianao mba ho feno amin'ny fanamasina amin'ity androany ity.
Hallelujah. Mafimafy ny haleluya antsika. Bataina kely amin'izay ty azafady lekôly biblika anankiroa evatoloto. Tsika manam-pahendrena mpanompon'Andriamanitra namana. Mandefitra kely tsika aloha. Hitako hoe misy fanahy be dehibe eto. Misy olom-baovao be dehibe. Misy verin-dalana be dehibe. Alohantsika hiany tenin'Andriamanitra. Haleluya. Mbola hiry tsika raha pitso hoe mbola fotoana mihitsy Jesosy fotoana mbola hira foana tsika. Andao tsika amangatsika eto ny fanahy masina androany. Haleluya. Omano ny fonao anao asa lehibe eto Andriamanitra androany. Anao asa goavana eto Jesosy androany. Pampahirezana kely ho anareo. Zay mivady dia manara-maso. Sotra an'ireo mpitandrina mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa manodidina otaizanareo ny tanora. Haleluya. Zay tanora nakatra teo tsara daholo ny fitafiana. Tsisy fitafiana hoe mamenatra mamofady tsara toizo. Hotahin'Andriamanitra ianareo. Ivavaka tsika. Ivavaka tsika. Tena mivavaha. Tompo mitenena. Mitenena. Fa vonina ihany ny mpanomponao. Hitsangantsika amin'izao fotoana izao ivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Rahalasi anabavy. Samy manana etaeta. Makasitraka anao manokana izay. Makasitraka anao Tompo. Sotranao manokana izay Tompo. Aza matahotra revondre izay vetsy ny Tompo
Jesosy efa nandresy ka nomena azy nefa efa nare etrany anda etraseatany komenoa fotiniana ainy yataoneza maso toerantsika. Amen. Mafy be ny amen. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur tokony menjanahary toky no hitondra ny abatr'Andriamanitra sy ao amin'ny profesa mitandrina mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fobe. Mafimafy ny aleloia. Secrétaire général eo anivon'ny fikambanana Jesosy mamonjy maneran-tany. Milohan'ny amezako ny micro ny ray aman-dreny dia aoriana ny toriteny ray aman-dreny no amakina le listra ny voray batisa. Aoriana ny toriteny ray aman-dreny no amakina le lista ny olona voray batisa. Raisitsika amin'ny alelo mafy be isa roa telo. Alleluia. Ometsika ho an'ny tompony voninahitra rehetra. Manolotra ny fiarabana ho amintsika tsirairay avy amin'ny ity takarivan'ny sabotsy 12 oktobra taona 2020 ity. Raha azo atao raha la musicien aloha mba miaraka eto ihany tsika. Azo atao. Mba fahatsika mifeny ny fotoana dia aleo sokafatsika ny bokin'ny Jaona voalohany toko 7 andininy 9. Amin'ny anaran'ny Tompo no amakina sy anonona ny soratra masina rehetra ao anatin'ity 4 androany hariva ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany izay anefa dia ampahafantarina antsika fa
misy ny devoly iza moa izy anjely lavo tsy ny tanany anjara fanapahany tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary voaroka ny ala tany an-danitra ka nazera. Ny Joda andininy 4 ny bokin'ny Isaia toko 7:10 andininy 12, ny bokin'ny fanambarana toko 12 andininy 12 2:10 dia maneho marimarina ny amin'izany fahamarinana izany. Voalohany andeha ho fantarina ireo asan'ny devoly. Ny mampalahelo manko dia zao, taky ny tamin'ny andron'ny coronavirus be ny olona efa voan'ilay pandemia, efa porteur an'ilay pandemia izy, fizy tsy mahalala akory hoe ilay coronavirus ange ity manjo asy mahazo a mampijaly a ity e. Dia mampalahelo ny meritreritra n'le izy, fa andeha ho fantaritsika aloha hoe inona ireo asan'ny devoly. Faharoa, vahaolana mahomby eo anoloan'ny asan'ny devoly. Fahatelo, farany rampy ny fotoana toromarika torolalana ho an'ny hendry sy ny mana-tsaina rehetra. Tiako iaino tsara ianao, raha mety mba ampidirina kely ny ankizy rehetra ny atokotany dia mba miara-miaino eto tsika menakavy amin'ity hariva ity. Aleloia. Voalohany indrindra, asana devoly, asan'ny devoly, izy no fototry ny ota rehetra. Toy izao ny filahatra le izy, mapiditra, mitarika ho ao amin'ny ota izy, mamatotra, manandevo, mangeja amin'ny alalan'ny ota izy. Tia zavatoza indrindra, rehefa azony ao anatin'izay ny olona anankiray dia tarihany tsikelikely taominy mendalana ary ny tanjony dia tokana ny atonga n'ilay olona anankiray ho very any amin'ny afo be na ny elo mirehitra afo ny fanahany sy ny fiafaran'ny tantarany. Ny bokin'ny Jaona voalohany toko 7:9 izay mivakitsika teo dia miresaka amin'ny baiboliny aminy hoe izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny fiandohana. Hoy Jesosy indray mandeha teo anoloan'ireo fariseo izay mifikitra tamin'ny titra mampivavaka fa tsy nanana fiainana arak'izay fiainana tokony iainany mampivavaka, mana hoe avy amin'ny devoly rainareo ianareo, vilany rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany ary izy mitoetra tamin'ny tsy fahamarinana. Jaona toko 9 andininy 4:40. Ny Timoty faharoa toko 2 andininy 9:20 dia miresaka i Paoly apôstôly eo amin'ny andininy ankiray manao hoe misy olona nitratra ny fandriky ny devoly nataony sambobelona anao ny sitrapony. Raha mandinika tsara ny baibolitsika tao amin'ny Saedena, Eva sy i Adama
tamin'ny fotoana tsy nateo any Adama dia tonga tao ny devoly tamin'ny alalan'ny mena rana dia niresaka tamin'ny Eva izy moa efa nataon'Andriamanitra va hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha dia namaly Eva ny azo eo amin'ny saha dia azonay hinanana malalaka fa ny azo eo voan'ny saha io no tsy navelan'Andriamanitra hinananay fa amin'ny andro hinananay izany dia ho faty izay dia hoy ny devoly tsy ho faty ianareo raha mihinana amin'io fa fantatr'Andriamanitra fa hitovy aminy ianareo alala ny tsara sy ny ratsy ka hianavaka izany reny Eva zany teny zany zay tsy fantatry Eva dia hoe inona ny finosiny zany inona ny ao ambadika izany fa dia lasa izy nanakaiky an'ilay hazo dia nijery dia nandinika dia nanotaza n'ilay hazo dia nihinanany dia nomeniky ny vadiny fa niaraka tamin'izay dia ny baiboly nahiratra ny mason'izy mivady teo ny nalalany hoe mitanjaka izy ireo ary itiny nampalahelo ilay voankazo izay nandrarana kanefa mbola nohanina ihany dia nitera-doza nitondra olana satria tafiditra ny ota lasa mpanota mpandika ny tenin'Andriamanitra nanomboka teo tanteraka ilay soratra masina vovoka ny nangalana anao iverina mivovoka ianao ny atsembohan'ny tavanao ny nananao anina mandra-pahatonga anao ho amin'izany naninona mpanota ny olombelona ny devoly no napiditra nitarika tao anatin'ny ota jereo tsara raha mandinika ny fiainan'ny Jodasy isika ny andinin-tsoratra masina dia milaza fa tsy Jodasy tamin'ny sitrapony tsy Jodasy amin'ny maha-Jodasy azy no namadika an' Jesosy fa fantaro ilay fiaingana mampatahotra hoy ny voasoratra taoriny ilay sombo mofon'ny lemana no nidirany Satana tao anatin'ny Jodasy ka nataony tao ny amadika an' Jesosy riavana ny asan'ny devoly ve mapiditra ota mitarika ny olona ho amin'ny ota rehefa tafiditra amin'ny ota le olona vatorany gejainy andevoziny ary tena voafatitra tanteraka tsy manapidiny tsony izy fotoana mahatsapa tena mahatsiaro tena ilay olona ao anatin'ilay tontolo ratsy misy azy mahatsiaro menatra afa-baraka mahatsiaro ho tena nanao zavatra tsy nety profon'izany rehefa tafateniteny foana na tafateny ratsy eo mason'olona masom-bahoaka eo mason'olo-pady dia vonjena tapenana aingana le vava rehefa misy zavatra tsy mety misy zavatra zay fantatra fa diso ka latsaka tsy natao anatin'iny dia misy ny manampy maso fa maninona no misy an'izany ilay devoly dia manana asa sy andraikitra ary mission sy tanjona ny amatotra angeja nandevo ny olona iray zay tafiditra ao anatin'ny fahotana any Kanada ao aza amin'ny fikasana anao ny tsara dia tsy mety janonao fikasana faniriana raha mba tonga ny faran'ny volan'iny za tsy sotro toka tsony teny manidina fotsiny fa iny fa mbola mandry atatatra ihany iny fa mbola mifiainany ihany ny fiainany raha mba sitrana soa matsara amin'ity aretiny ty ka tafavoaka ny hôpitaly tsy ampirafy tsony aho tsy anitsakitsabady intsony aho indrisy anefa teny fotsiny
fa mbola ny fiainany ihany ny fiainany ary mampalahelo pira lavitra noho ilay zava-nisy teo aloha azy. Ny antony ve noho le devoly, noho le devoly. Ny mampalahelo taity be de be ny olona miompy devoly ao am-pony ao amin'ny fiainany ary tena ny devoly ny mangaja mamatotra midomina sy mife ny fiainany ray manontolo fo saina fanahy ny vatany dia indrisy eo ambany contrôle ny satana ka zay tiany ampanaovina azy dia iny fataony, zay tiany ampitenenina azy dia iny fateneniny, zay tiany ampandehanana azy dia iny fandehanany ary dia mampalahelo satria voafatotry ny ota voageja ny faratsiny ao anaty fiainana feno fahalovana tanteraka. Ratsy zany fa zay le asana devoly. Misy fanontaniana mipetraka ao amin'ny bokin'i Jeremia maova ny odiny va ny Etiopiana, maova ny sorany va ny leoparda. Ny Etiopiana manana ny volokodiny fa tsy manana fahafahana iova volokoditra hafa na dia maniry fatratra an'izany azy. Ny leoparda manana soratra izay tsoridrika manenika ny vatany, zay no voajanahary amin'ny lokony na dia mba manana fikasana sy etaeta mba hitovy amin'ny biby hafa azy dia tsy afaka manao. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra manohy an'izany, raha afaka manao zany izy zay zatra manao ny ratsy dia afaka iova anao ny tsara. Le devoly mihitsy io mihitsy no mikorina miasa ao amin'ny fieritreretana, ao amin'ny fisainana, ao amin'ny fo, ao amin'ny tenany, voafatotra tanteraka dia toy ny robot tsy manam-pidiny fa mandeha amin'ny sitrapony sy ao ambany fahefan'ny devoly. Ry havana, raha izay ny asana devoly anankiray, ity ny asana devoly faharoa. Izy dia mitondra olana, mitondra fahasairanana, mampidina zavatsarotra ao amin'ny fiainan'ny olona iray. Mety ho tokantrano iray, mety ho fianakaviana iray, mety ho fokotany iray, mety ho tanàna iray, mety ho firenena iray mihitsy azy. Tantara voalohany toko faraika amby roapolo andininy voalohany misy teny mampatahotra sy mampieritreritra manao hoe Satana dia nitsangana ampididoza tamin'ny Israely. Misy loza mety ho voajanahary, horohorontany angamba, rivo-doza angamba, mety ho tsunami angamba. Fa misy loza tena niainga avy any amin'ny elo, ny devoly mihitsy ny tompo mariky ary dia nirimorimo avy any izy. Aiza ny adresy andehanantsika ampidirana nyity loza ity, ampidinana nyity loza ity ary hanatanterana nyity loza ity. I bokin'ny Apokalipsy toko faharoa folo andininy roa folo dia misy teny mampalahelo milaza manao hoe loza ho an'ny mponiny tany sy ny ranomasina fa midina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe fantany fakely ny fotoany. Dia mitondra olana izy, mitondra problema izy, mampiditra zavatsarotra izy, mampiditra mitondra fahasairanana izy. Dia tonga ho azy ny trosa, tafidy trosa, tsy voaverina amin'ny volan'ny microfinance, vadika sy tsy nety ny projet, tonga ny blocage. Zay atao rehetra tsy mety, tsy manjary, manao casse-point, tratry mipisoloky, very ny kapitaly, mandeha mamboly any ambany vohatra, ndrisy maty tao ambany baingatany, ny vona fafy, tsisy rendement, potika tanteraka, seha-piariny, faravampananana, fampiteha-piainana, faravana sy indro firodanana tanteraka ary dia zao tsisy zavabanina. Avy izany
Devoly mitondra an'izany. Mety misy olona tonga eto amin'ity toeran-deha androany. Ny anatsimo tratra miboloka azy, ny anavaratra tratra miboloka azy, zay lalana rehetra ny diavina bloke. Ny anatra tsy nahita mangirana, nanala baka 5-4 fa tsy afaka, dia anambady efa raikitra, efa mipetrapetraka, tampotampoka eo, rava le fikasana. Riavana. Ny devoly mpitondra loza, mpitondra sakana, mpampiditra olana, mpampiditra problema. Tokantrano maro ny rava asa ankehitriny, tsy sepy-ariana, source financier, potika sy rava. Irisy aiza ny fanantenana, inona no atao? Tiako milaza aminao androany, devoly io. Devoly io. Ity ny karazany fahatelo epitatsika amin'ny fizarana faharoa. Ny asan'ny devoly dia mitondra aretina, tsy fahasalamana, olana, arabatana, dia lasa potika ny fahasalamana. Vakio ny bokin'ny Joba 2:7. I Joba voany vai ratsy, atrany apalady ka hatrany atapon-doha. Mario tsara ny mentionné-ny Baiboly, ny ainga avy any apalady ao ambanin'ny tany ao no anisan'ny fohy be toerany devoly, akoatry mampanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra azy. Miainga avy any ny ataky fanafiana eo amin'ny tontolo ara-pahasalamana, dia gaga ny olona rehefa avy eo. Fa maninona? Lavaka kely oatra ninona ny atombohany? Tao amin'ny falady tongotra, dia lasa ny tombo, nanondry, ny hitatra, lasa cancer, lasa lavaka be. Tsy nety sitrana, netina tany amin'ny poliklinika, fa tsy hita ny aretina, natao amin'ny bilan, fa tsy hita ny résultat, tsisy ninona azo ambara. Izy devoly mpitondra aretina, fa mampipetra-panontaniana, fa naninona moa no mahatonga an'le hoe kyste, fibrome, cancer any anatin'ny olona? Ny akamaroany dia vehivavy ny victime an'ireny. Voan'ny kyste hony, misy kyste ao amin'ny tanjanany, misy kyste ao amin'ny tovany ao anatiny ao, fa avy aizy ireny. Namoaka devoly aho tamin'ny herinandro eo Korondrano, zao ny tenin'ilay fanahy anankiray. Zay dia ato anatiny ty olona ty, ny asanay dia mihinana ny tova ato anatiny, mamotika ny tova ato anatiny. Ampahiratina ny masontsika, takaro, avy aiza marina io aretinao io? Avy aiza io tsy fahasalamanao io? Avy aiza io arerahanao io? Sakafonao tomba ara-dalàna ihany, ny traitement-nao tomba araka ny tokony ho izy ihany. Fa maninona ianao tsy mety sitrana, tsy mety sitrana, tsisy fiovany, vao maika me ratsy azy. Inona moa ny tsy efa namidy, inona ny tsy efa lafo, fa jereny fantrahanao, aretina, fanaitaina, fangiry firina. Jereo ilay voalaza amin'ny Lioka 7:20 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:10, ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona, ary dia nilazainy Jesosy mazava tsara fa vokatry ny fidirany devoly teo amin'ny fiainany, dia tratry ny déformation io vehivavy eo. 12 taona nanjoko, courbature, tena manjoko, asana devoly, asana devoly. Mbola tsy nisy mpanao kineve teo amin'ny tanànany, iloko fa efa nisy. Mo tsy nisy olona manampahaizana momba an'izany ve teo amin'ny faritany, inoko fa nisy. Fa tsy afaka le izy satria ny devoly no tombadika ilay aretina, tsy fahasalamana. Sy olona tsy mety mahazo zaza satria
ny devoly no namadika nanimba ny tramonjanany ka tsy mety miteraka, tsy mety manananaka. Misy olona tsy mety stable amin'ny tosi-drany. Proof ny tapitranarahana amin'ny parametra rehetra sy ny toromarika ara-medikaly fa tsy nisy ninninona ny ova. Tezy mazava tsara misy devoly ao ambadika ilay aretina tsy fahasalamana. Karazana mosavy, asana devoly, rôdy, fomba mampahory, albadiry, voakanina, reny resaka odiody ratsy rehetra reny. Aretina avy amin'ny devoly. Ry havana, lasa ny fotoana tonga etontsika amin'ity hariva ity. Mafaly amin'ny tena aminao. Lazainy zany tsy hanamelohana anao, tsy hitsarana anao, tsy handatsana anao, fa te hitona anao koa izay androany misy vahaolana ho anao. Ary amin'ity hariva ity, ho anao izay tratra zany rehetrarehetra zany, mafaly amin'ny teny aminao androany. Farandrony zany tsy fahombiazany zany ty hariva ity. Ho afaka ianao, ho sitrany ianao, hivany olanao, tapaka ny fatorany, tapaka ny fangajana, ary androany ty ny tompo afana ianao eto amin'ity toerana ity. Tsy taky ny condition idiranao teto ny voanao amin'ity hariva ity. Ary tiako ny teny sady misy devoly efa mandositra mangoronetana sady amin'izao fotoana izao. Tsy amelantsika ratsy potika tanteraka ny devoly sy ny asany amin'ity hariva ity. Amin'ny anaran'i Jesosy hiala amin'izay ny aretinao, tsy fahasalamanao, fanaintainanao, atory tsara ianao manomboka amin'ity alina ity. Ho anao izay tsy niteraka hatramin'izay, isao masinandro androany, afaka folo volana, homany ny lamban-jaza, karakarao ny andraisana azy, ho avy ny fahavokarana, ho avy ny fitahiana, ho avy ny fahombiazana, satria androany ny fotoana voateny, andravany Jesosy ny asan'ny devoly rehetra eo avelanao. Amen, 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 amen. Maiky vavaka tsika. Tsy tohizantsika araka ty rafitra nanomanana sy ny preparena azy ty. Inona manjo anao? Inona mahazo anao? Ianao ve le voafatotra? Ianao ve le voageja? Ianao ve le andevozy ny fahazarany ratsy? Dia tsy mety raha tsy manao an'ity. Tsy mety raha tsy miteny ohatr'izao. Tsy mety raha tsy manao zavatra ohatran'izao. Fantatra hoe tsy mety le izy. Tsy ianao angenina anao an'io fa le devoly tao ambadika le izy. Zay le izy. Fandroany. Mitona anao mitarika anao meteza ho afahan'i Jesosy androany. Meo an' Jesosy ny fiainanao karakarainy sy ho dioviny ho afahany. Dia ho afaka ianao, ho sitrany ianao, favonjy ianao, hivamy problema anao, pandresy ianao, pandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana no ataontsika? Voalohany, niasana devoly dia tataka an'izao. Sanatria ity no fiainantsika. Dia hoarina hoe ty latabatra anankiray. Ho avy zao ny letisia ao aoriana kely eo. Dia avy mihinana letisia ianao. Tsy hoaninao mba amin'ny hodiny sy ny voniny, fa apetraka ho eto ny hodiny ny voniny. Rehefa apetraka ao eo io ho avy avany ny lalitra. Anidina avy any. Mety ankiray ny tonga teo. Fa ifampitaona. Iny ankiray iny mety ny telefônina n'le namany be dia be ary. Aiza nareo? Ay. Fa hoana? Misy arivazy.
zany aiza hoaiza meo repera hoe eto ambila kely ahoana ay meny le repera iny am'izay fa tonga ao ny fianakaviany dadato nenito tonton tantine ao reo ndraiky mbola manana ny kamaradiny akaikikaiky azy aizy nareo misy arrivage be ato mbola frais be mihitsy de atsony am'izay kory cousin ry lalimanga eo aizina tonga eo am'izay de gaga ianao fa le tranonao madio be latabatra madio be misy lalitra anankifito de lalimanga anankidimy de misy zafikelina lalitra anankitelo tamy avany ianao de soreny ianao zany am'le izy de roanao inona koa ny ataon'reto lalitra reto le lalitra ny roanao fa ity zavatra miatire azy ty mbola eto mbola eo lasa tokoa izy satria ny roanao fa izy lasa aniny sady hitona namana ary fois 2 fois 3 reo ndray izy tonga eo de taitra ianao ity zany no antondihany reto eto aleo ty fa alaiko de ariko ariananina ary de very le izy fa mbola iveriny eo ihany izy satria nisy trasy eo iny trasy iny nitangoronany eo fa mba tsy verenany eo tsony maka éponge savony de ataonao tena marihatra tsara mandroatra tsara diovinao am'izay le trasy tsy hita tsony tsy miveriny eo tsony izy alleluia mafy be dikan'izay ho anao zay maniry fahafahana mila diovina ny fiainanao atolory am' jesosy manadiovany azy de tsy verina intsony tsy hipody intsony satria fiainana madio fiainana masina fiainana nosasan'i jesosy tamin'ny rany tsisy devoly heringeliny eo tsony amin'ny anaran'i jesosy amen alleluia ity no faharoa eo le fanadiovana fianao koa mila tena mihetsika mihitsy ianao takio ny rano jesosy ny rano jesosy amen ny rano jesosy avelo hipetraka eo zaona rozy ho an'ny devoly ny fiainan'ny olona misy rano jesosy amin'ny fotoana andinganany ao sepika izy potika izy rava izy tsy tavela izy zay devoly mandondombaravarana any aminao amin'ny manomboka amin'ity arivo ty ahita rara izy fatelo angataka ny afon'Andriamanitsika amin'ity ariva ity eo amin'ny toerana misy afo tsy azon'ny kadradraka ilalovana tsy azon'ny voalavo anaovana fangalapiery any anaty dessin me misy hoe Tom Mejery feo fiainan'ny olona misy afo fanamasina azafady miainga avany i Apollona de mety mieritreritra anao destination eo amin'ny fonao eo amin'ny fiainanao mbola tsy migadony ao akory izy de fa hitady lalana ray nidirany fa lalana fitoloandro sirany miala satria ny afo fanamasina anenika anao ameno anao irehetra amin'ny fiainanao anapy anao ampahery anao amen 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 ty mifarany de vavaka tsika manana finoana alleluia tiako misitona ny sainao azadino de efa mena fahefantsika rehefa nino nandray an' jesosy tsy symbolika fotsiny zany fa azo pratikena mba ho tsapanao isan'andro ka nafiry devoly anafika anao hiady aminao rava izy resy izy potika izy levina izy miala amin'ny anaran'i jesosy tsy adiniko mihitsy fony tany amin'ny toerana ray natory tao anatin'ny trano nodidiny ny mpamosavy
nanana programa io mpamosavy io toko malemy aloha izy miodidiny iny zany a efa misy pouvoir mampalemy an'le olona am'le trano hodidininy ary zay mifanaony zay tsy tokony tonga dia atorina fotsiny amin'izao rehefa amin'ny ariva fa mila mivavaka alohan'ny atory fa ny olona zay hodidininy ny trano raha fa tsy amin'izay condition zay dia mandaitsy manan-kery ary vita midomina n'le olona ao anatin'ny trano dia nodidininy impito le trano natoriako za moa tsy mahita zay any ivelany any toromasoko ary tsy hitany anaovana azy za fotsiny tsy mba motera be ohatran'le kibota vaky esapo-ma reny mba silencieux koa ny indraindray izy manko le matory zay première mapiditra teo zay tsy ohatr'izay silencieux tsara vita le fiodidinana impito dia ozy izy dakako amin'izay ty varavarany ty fa tsy maintsy misokatra io raisiko moramora eo ambony fandriana dia sovaliko rehefa reraka dia sotomoko ny lelany ivoaka dia maty tapitra ny tantaran'io paster io iny tokoa fa nahakabana ray makabana ro fiomanana fa niantona teo na emitra tsy niemitra narosy tsy nyrosy nalana tsy nety niala eo loza dia ity amin'ny ray latsaka fefany mbola eo roa latsaka fefany eo amin'ny telo latsaka fefany eo ifo amin'izay ny tena ifo maraina ivavaka maraina sokafana amin'ny varavarana Andriamanitra oh my God olona miboridana lehilahy lehibe eo amin'ny tokoana varavarana fa hoana raha miseho fa inona ny ataonareo aty amin'ny varavarako amin'ny ora tahakan'izao papapapastera asoreto aloha fa izy ao amin'ny maninona misy tanana miazona misy tanana mitazona tsy afa-mihetsika efa tamin'ny ray latsaka fefany any eto midira aloha aty an-trano mikorana voalohany indrindra laiko sary ianao sary ho afa-tsy selfie kitra faharoa valio ny fanontaniako fona pastera saika misavy ianao saika sovaly ianao saika mona anao ny tanjoko ka iteto zany ny raisina pastera eo ny raisina ny devoly fahavalonao androany tapitra androany ny etraketaka sy ny setrasetany rehetra tapitra androany ny fampahoriny tapitra androany ny adinao tapitra androany ny problemanao sitana amin'izay anao androany sitana anao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia fona pastera mpamosavy sasatry miaina aty tokoa nambaravara amin'ny pasteran'i Jesosy mamonjy ny nadondom-baravarana diso adresy ianao alleluia manomboka androany zay devoly mbola mitonatonanany amin'ny tokantranony rahalahy ny anabavy diso adresy levina amin'ny anaran'i Jesosy potika amin'ny anaran'i Jesosy mirotana amin'ny anaran'i Jesosy inona no ataontsika zany zao ndaontsika hietsika amin'ny finoana hietsika amin'ny finoana asa jerena le aretinao asa jerena le problemanao aza jerena le zavatra rehetra efa nandalo aza misaina ny lasana mieritreritra ny taloha fa androany ianao zava-baovao Andriamanitra hoakariny amin'ny toeram-pandresy ianao androany toeram-pandresy ianao androany io satana efa eo ambany faladianao izy sera efa eo ambany faladianao frère efa eo ambany faladianao misy devoly efa mitsoka mangoronetana mbola tsy tonga ny an-trano ianao dia efa mialana izy efa mitsoka izy tady lalana izy ary tsy avelatsika raha tsy potika sy rava amin'ity ariva ity devoly sy ny anjeliny rehetra amen vonona ve tsika ary
Averitsika hatramin'ny voalohany izy teo voalohany diovina ny fiainana. Dioviny fonao. Aza mitahiry lolo-po amin'ny namana. Aza mba mitahiry fahatezerana. Aza mba mitahiry valifaty. Aza mba manao an'izany. Dioviny fonao. Ny fiainanao. Diovy. Iangavio Jesosy androany. Diovy amin'ny ranao ao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny fiainako Jesosy io. Faru angataka ny rano Jesosy tsika. Alleluia. Eo amin'ny fonao mihitsy no isy famantarana menamena manomboka androany. Mahery ny rano Jesosy. Mahery ny rano Jesosy. Ny famosavina rehetra vao mandre an'izany tonga dia miala. Na ny varatra ilatsaka aza voatoan'izany eny tena an-dalana. Mbola tsy miainga akory dia hiverina any amin'izay nandefa azy. Amen. Dia tsy atahotra ianao na tsy anatanana ao atsenanao ao. Gamba ny zany sasany. Aiza dia mandeha trop loatra ty tsenan'le rangaty 120 à l'heure. Aiza misy mahay any Ambatondrazaka hony. Inona nalaina any? Vovobovoka sy rano. Tsy fantatra tsony na inona. Ianao matory ery an-trano ry zalama mafimafy eo amin'ny tokoana ambaravarany tsenanao. Dia mieritreritra izy fa ho voasakana. Afa baraka fotsiny lany fre fotsiny tany Ambatondrazaka. Na mbola tany aindy ary niaka naiza. Fedina rehetra voaforona amelezana anao manomboka androany. Tsisy ambinina. Amen. Satria eo ny rano Jesosy. Fatelo ny afo ny fanahy masina. Amen. Vonina ve tsika ary amin'izao fotoana izao? Vonina ve ny anabavy rehetra ny rahalahy rehetra? Efa eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mifalisady fa andresy ianao androany arivo. Tena anom-pandresena ho anao androany ariva. Na ny deparanay nankaty ary angefa nilany ny devolo vaniny. Fahoriana rososina eo amin'ny mpiara-miasa akaiky. Soda ny président dia soda ny trésorier frère ery maty nodomandry. Dia tena saritaka makady saritaka manginy fotsiny zavatra maro samihafa. Dia nisy olona ary moa nanontaniana akoatranareo izay nanontaniana taty hoe ahoana ny taxi brosy andeha Rovina andeha Androany. Lehilahy nareo raha mahita toeranao na no kolokolo sy risoriso ary. Dia tsika tsy mahazo mihemitra zany, tsy maintsy mandroso foana. Mandroso. Tonga tao amin'ny parkaziny na pasapito. Ay Jesosy efa nanomana fiara. Ary mandeha be mandeha zany raha tôbila. Ndray mikipatra zao na tonga dia tia maro zevo. Ndray mikipatra zao ndray na andasy be. Intelo mikipy ianao tonga dia atsapanana. Quay watena isy rarany vatomandry any. Miomany ianao ry satana fa hita rara ianao. Ary misaotra an'ireto pasteur be dia be reto ny ositra sy ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. Tsy ho zakany devoly, tsy ho zakany satana. Rava ny tompony rehetra amin'ity faritra ity. Amen. Avany amin'ny ranomasina rava amin'ny anaran'i Jesosy. Avany amin'ny fitoeran'avo rava amin'ny anaran'i Jesosy. Avy ao anaty ranon'ny mpangalanina rava amin'ny anaran'i Jesosy. Avy any amin'ny elo aza matahotra efa nandresy Jesosy andresiko ianao androany arivo. Ainy tombo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany.
Nihay Semin rehetra tiako hitsangana amin'izao fotoana manafaka izay manjoa Nihainy nahainy manao mihoatra izay no fisiko Nihainy nahainy manao araraky Aini tu Sota tu Aina waktu sabata Itu na fana spongena magaga Itu na faula na spongena magaga Hallelujah, hallelujah Zijn of fisco ni mana design of fisco Tuisa namura fiokira de tsika ivavaka Do entiny ao anatrihan'ny tompo le fiainantsika le fotsika le maha izy atsika mihitsy ety varotra amin'i Jesosy androany hoe raiso ny fiainako tompo karakarao alamina diovy sasao amin'ny ranao ahy sasao amin'ny ranao ahy Jesosy io angatahako mihitsy ilay ranao mahery ilay ranao madio Lay ranony zanak'ondry tsy misy kilema Zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy azy mahazo famirapo Raha miaiky ny fahotantsika isika matoky sy marina izy Rano Jesosy Kristy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Avy Jesosy Avy fanahy masina Avy tompo Famjeni Mangeta yata famelankelka Hai se no tupo Hai se le rano tamia sfizzarina Duvni funa Duvni fiaina na Ovi Jesus Hallelujah Doci kangata kam fanamasa Nyafu fanamasa Efa eto izy Raiso ny anjaranao rahalahy Raiso ny anjaranao rahalabavy Fanamasina Miafo fanamasina Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah Ovi fanamasina Ovi fanamasina Luaran fasuava Hallelujah Hallelujah Avi Raiso fanamas na sera Avelo i rei taliaf Rais liaf fanamas Rais izany Hallelujah Hallelujah Tena fiaina ko ianao fanamasina
tena fiainana fiangonana, tena fiainana ho an'ny ralahy, tena fiainana ho an'ny anavavy, tena fiainana ho an'ny tsirairay avy. Halleluja, halleluja. Tena fiainako ianavana, tsy haiko ny hiaina tsisy anao. Avy midina milotsa, mamelony fo saina sy fanahy. Fanahy masy loaraha, fanahy maro sy naloarahako, fototry ny fahombiazako, miantoka ny fahavelomana naharano na ny harapana. Faele sy mpanolosana, fanaza pitaridalana, mampito sy faharetana, fandresefo fisandrantana. Tena fiaina tena sota fanamasina sota fanamasina. Toranao ny asan'ny devily rey, toranao ny etaketaky satana, olona afaka olo mavozy, olona paresy, olona manana fiaina zay rehetrany kasianao midina milotsa, mamelony fo saina sy fanahy. Fanahy maro sy nampampiorona, palisa farasitranana, fifany sy fiadanana, fanantana sy fitsaharana, tomboka se sy famantarana, farikisty sy olo-masina, hafosy solika fitaiza, osotra sy fahasoavana. Tena fiainako ianavana, tsy haiko ny Sota Jesosy, hiaina andresy ny ralahy, tsisy andresy ny vavy, fahavalo resy ny devily, resy tantera, midina milotsa, tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana. Halleluja, saina sy fanahy. halleluja, halleluja. Sitany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, faniolanao amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny devily amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fahavalo resy ny devily, fahavalo resy satana, fahavalo resy Lucifer, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Zao a, do antsika hisaotra ny tompo,
Soras fa efa sitrany ianao. Efa nivany olonanao. Misaora azy fa efa afaka ianao. Afaka ianao. Samy misaotra ny tompo. Dao asandratsika indray mandeha ny tanantsika. Saotra ny tompontsika. Na raha ery ambony rihana. Sandrato amin'ny lanitra ny tanana. Samy misaotra an'Andriamanitra. Saotra Jesosy eo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Saotra tompo, hallelujah. Misaotra Jesosy. Misaotra anawa. Misaotra Jesosy. Nous arrêtana tunao. Sizambula wa tunao. Misaotra nao. Saotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Rifanai masino sita kai nifatu gavana yetua mina rani famtapu sifaswa vana Raisina yetomna yeno yetua mina Tsagan Fanai masino sita kali nifahatu gavana yetua mina lain famdapo faridapo sifaswa Raisina yetomna yeno
misaotra ny tompo isika, misaotra ny mpanompony tondra ny afatra na pahery. Misaotra n'Andriamanitra isika, misaotra ny fanahy masina, tsy manarentsika Andriamanitra, tia atsika izy. Ry mpiverin-dalana ô, zao ny fotoana miarenan'ny tompo anao. Ry olo vaovao tonga eto amin'ity toerana ity, sendrasendra ianao tonga eto, manana planina sy drafitra tsara ho anao Jesosy Kristy. Amen. Tsaroko a, tsisy fanomanana ara-bola izao convention na évangélisation izao. Saotra n'Andriamanitra ako. Teneniko mitompo e tompo, ataovy manana hita mavesatra fanan'olona aho. Tsy vola Jesosy fa hita mavesatra fanahy very. Tena hita mavesatra, tsy mba mitomano amin'ny fanahy very ve ianao, tsy mba mitomano amin'ny mamanao sy ny fianakavianao ve ianao. Fa raha maty io, very ny fanahiny eo, very ny fanahiny eo. Ry havana, tsapako fa tena tean'olona Andriamanitra, tena teantsika Andriamanitra. Alleluia. Niantso amin'ny pasteur Ernesta koa tany Mananjary. Andeha pasteur anonao izy izy ho avy anotrina anao any Vatomandry aho izy izy. Makasitraka pasteur aho nisy devoly zay nandroka devoly izy tonga dia niala ny tongo ny tombo sy pasteur tonga dia niakatra ohatr'izao daholo ny hoany tsy afaka nandeha pasteur. Niantso pasteur maro aho fa tena fantatry ny devoly hoe misy zavatra ataon'Andriamanitra ao be masoandro, misy zavatra ataon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Niantso taon'ny fobe taon'ny fobe natsoko voalohany, ho avy zay hozy zareo, ho avy zay fa mandamina. Niantsondra lahery, ho avy andeha zany ny zavatra misy, sakasakana be dia be fa misaotra n'Andriamanitra ry havana. Tena tiantsika Andriamanitra. Alléluia. Isa no mifaly tonga tety. Za tena mifaly a. Tsy hengotsolo ny arerahako. Tena tsy kasika tsony, lasa ohatrany niala ilay kasika teo amin'ny fiainako. Tena tsy amin'ny torimaso aho io, fa mino fahatorobe. Alléluia. Ondala hoe pasteur nono a. Rehefa vety eo fitoreto makainy nareo toy zay Antananarivo ndraiky akaina ahoana any amin'ny Fobe indray tsika. Alléluia. Alléluia. Ataovy any amin'ny Fobe indray hoe teneniko hoe any amin'ny Fobe indray rahalahy hoe any amin'ny Fobe indray rahalahy. Dia raina ny tompo. Alléluia. Hoay zany olona le hatrany amin'ny vavady, hatrany ambony efa feza sabotsy nge androany mbola tsy lahady rapitso olo lahady. Ataona rery atolo reto rapitso hoe mbola hiakatra n'olona be dia be, ohatrany hoe national kely zany le izy, petit national. Ataovy hoe petit national hoe. Alléluia. Santatry ny ho avy. Alléluia. Maherezy, maherezy. Alléluia. Dia zao misaotra an'ireo mpanompon'Andriamanitra isika, mitory-teny laharobe, mitory-teny lakamisy, mitory-teny zoma. Androany asabotsy namangy teto, androany miakatra mihitsy ny dekre amin'ny famankin'Andriamanitra. Alléluia. Tazomy azavotra tsony ianao zao fa sitrana, tsisy vavaka ho an'ny marary tsony efa ampiny. Za aloha sitrany e. Alléluia. Tia ohatrany malemile hoana ry zany fa tsapako tena nikasika Andriamanitra. Matanjaka, mahery. So ihany efa nataon'ny tompo filifilina kely ohatry zao. Tsy ratsy koringeza fa Andriamanitra io tsy edikevitra io. Misy nataon'Andriamanitra foky 1 mètre 30, 1 mètre 20, zaka io c'est 1 mètre 10.
za ay mety 80 teo fa reny fo kely reny afaka misitrisitry reny alay vrity any reny fa lava be afaka manakatra tak zany reo mpitory-teny reo misy clé 12 reo misy clé 14 reo misy clé 34 reo misy clé 46 reo ary misy clé miaraka amin'ny démote reo manery tsara de mahery ianao matanjaka ianao lasa zanak'Andriamanitra ho any an-danitra ianao alleluia todo clé Jesosy clé molety alleluia tapitsavany erintsika manana any Jesosy ianao zao rehefa mody za tena mifa mety tsy azo kiliamposy fialova raposy fa za zao falifaly miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra tsy matahotra an'le angelikary manenontsony ianao sao dia mpamisava zany non mpamisava ny lalana misava ny lalana iza mbola ho avy rapitso iza mbola ho avy rapitso ay atao aizany olona Jesosy atao aizany olona zao rapitso atao aty aloha olona ka mba ny ankizy kely misy asiana fandaminana mihitsy rapitso baraina de mitongava aloha fa iserin'Andriamanitra mihoatra lavitra mony androany rapitso amen alleluia de samy mitonam-bavaka amin'ny fivoriana rapitso azavarym-bariny eny lasa be fotoana amin'ny valo zao mba ndravaloatsika ny any sa tena feno ery amaky nytika lisitra mibatisa ity aho raha tsy voatonona ny anaranao ty aza malahelo manaraka ndray amin'ny batisanao manaraka mahafinaritra be ary tena feno fahatsapany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao le hira hoe fekira ekeko tompo sy hitarianao fekira fotsiny de amaky an'izy ty ho an'ny mpitandrina voatokana any amin'ny posta misy azy de ny ekeny izy ireny satria mpitandrina any manao fanadihadiana azy ho atsika mpitory-teny mpanampy tsy maintsy mandalo mpitandrina ny fanadihadiana ny atao batisa de mandalo sivana izy ireny mandalo fanarahamaso izy ireny ary zay mpitandrina ampendraikitra surtout eto amin'ny fobe-paritra de manaramaso akaiky na amin'ny fomba fivavaka na amin'ny fanolora-teny na amin'ny fitarainana satria nahoana ho ampidirinao ianareo de mitafidy tao alevina de atsangana olom-baovao ary hoentina ny an-danitra ianareo zany ny vision ny Jesosy mamonjy zany ny mission lehibe ampanaovin'Andriamanitra ny tena mpanompon'Andriamanitra jauna de nyteny ry taranaka amianarana satria anatin'ireo mba atao batisa iza nanorevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy ry tanora mbola tsy vita batisa ianao isy fahatezerana ho avy batisa io ny fandosirana amin'ny fahatezerana ho avy zay misy atao batisa hanovonjeny fa zay tsy mety mino elohana izy elohana izy ho aminy ny fahatezeran'Andriamanitra mbola tsy tary ianao raha misy batisa amin'ny manaraka ekeko tompo sy hitarianao tsangananareo zavatra tsangana daholo nareo mba ataontsika aleloia zay voaray mendrika atao batisa tsy hoe koa reto tsy mendrika le tsy voaray fa manaraka izy ho tsaratsara kokoa ho voninahitr'Andriamanitra efa teneniko teo hoe 13 menada izy fa ny anakefatra amin'ireo ajanona aloha noho ny antony ny tompony mahafantatra azy zay voalohany ao amin'ny lehilahy zany aloha vakena voalohany raha miasa Gaston sy Hermain maka ty aloha todika makany amin'ny fiangonana
faharoa lehilahy ihany randray amin'ny mampionina Elisa. Mareny atonona hafa ny tany amin'ny zanam-piangonana Lakaesta anakenina. Tovy mafy ny aleloha. Dia ny tany amin'ny zanam-piangonana Vatomandry misy teo amin'ny taona mokatra ray, taona mokatra roa, taona mokatra telo, fa taona tena tsy namokatra mihitsy. Mila mamokatra tsika rahalapitory teny ho avine Jesosy aza lalovina ampiny teneny izy isoram-panambadiana ianao io tsy misoratra io very ianao ho any amin'ny elo anao fa fotoana zao alamino aleviny kopy andana misoratra any amin'ny mairie soraty tsy voatery anao fety be anao makavavolombelona ray ho any an-danitra ao handova fiainanao isoratra ao atao batisa ao. Amen. Alléluia. Fahatelo Ramanatso Germain. Fahaefatra Andry Daniel. Alléluia. Fahadimy Razana Kisoa Erinandriamanitra. Erinandriamanitra. Alléluia. Kiaja Zanzaka. Saya aloha, 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 saya aloha. Mbola moramora zao fa izany ny fanjakan'Andriamanitra. Matahory, mibeba tsara, mibeba tsara ho any an-danitra isika. Alléluia. Eo amin'ny vehivavitsika zao hivavaka ho azy ireo tsika rehefa fety amarana amin'ny fotoana. Voalohany Razafindramanana Fanevasoa Josiane. Faharoa Rasoariny Erina Patricia Fahatelo Rasoalim-bola Verimanitra Elisa. Fahaefatra Razafindrasoa Sakila. Fahadimy Zanasoa Angela. Fahaenina Razanasoa Francilia. Fahafito azafady mandinga anao. Fahavalo Paolandy Marguerite. Fahasivy Arilantonoro Finoana Gloria. Fahafolo Vavelinina Clarisse. Faraiky ambin'ny folo. Mila vavaka tsara amin'ny faraiky ambin'ny folo mbola rapitsony la marena mbola manao triage raha sitrapona vavaka tsara androany alina. Marie Thérèse say aloha no azo raisina petraka ny sisa. Alléluia. Ivavaka ho azy ireo tsika. Misy fanahy masina eto misy fanahy masina eto eto Andriamanitra ny fidiny olona miendrika atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ataontsika lira hoe ekeko tompo zay tarihanao
Zay zany aloha atao avy amin'ny lanitra ny tananareo dia misaorany Jesosy aloha amin'ny dingana voalohany. Mivavaka azy ireo isika samy mivavaka etika mbavaka ireo 70 menata fifaliana lehibe eo an-danitra ny ampanota ray izay mibebaka tondram-bavaka azy ireo izay Andriamanitra tsapanay fa miaraka aminay ianao tsapanay fa eto anao tsapanay fa velona sy miasa ianao Andriamanitra mino aho matoky aho fa hiasa mikery lehibe ianao ary eny ao ny voninahitra ao mahagaga kerizy izy ireo Tompo matoky ianao aho fa andray an-tanana ny fiainan'izy ireo ianao amenao hery izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy iray Tompo matoky ianao aho manantenanao afandray matoky ny Andriamanitra iny Jesosy iny eny matoky ny Andriamanitra Alleluia iny Jesosy tsika iny tsy ho tia somandrakizay
matoky ny andriamanitsika marina sy mametaka reny teny fikasany eny marina sy mantoka aokahino azady fazanany ana adino faro ny lalansarotrasy ny ady aoko fantatra fanefena sy ampitobo ny fatsapana sy fomba aneonany rinandriamanitra kosady ny akivina fimoronmorona bakatoerantsika aokahino azady vazanany ana aokahino azady vazanany ana vazanany ana. Amen. Alleluia. Mampahery anareo tsy voaray tiako nareo hoe sandroko faralahy sanakanabaviko atao batisa hita amin'ny fifatekany tsy atao batisa ianao pasteur famanino tsy atao batisa ianao fandroany izy foana atao batisa riavanao any an-danitra isika ho tahin'Andriamanitra indrindra hoela velona ane Jesosy mamonjy hoela velona ane tsika rehetra. Amen. Alleluia. Ambara ny filazana milohan'ny ravatsika sao iravitsika rapitso amin'ny 7 ny fidirana amin'ny firy hoe zavady amin'ny 7 ny fidirana dia hoanareo reo voaray mibatisa ireo mety mbola izy tsy hoana rapitso maraina so hoe falifaly. Halleluia, halleluia. Voaray fanokanana mpitandrina eo amin'le lahady maraina mihitsy ny stomy pasteur anatafa ianao makaty aty ianao tsy hosorany ianao tsy hosorany ianao fa vatsarinareo mo vita batisa amin'ny fanay masina atao batisan'ny rano. Alleluia, alleluia. Dia alamma zany mangava ny service torta rapitso maraina mandamina tsara ny ankizy kely apetraka tsara ety amin'ny loana asiana tsiolo eo na lamba tsiolo eo ny ankizy izany manaraka izany dia andremy tsara ny poketranao alaza very le fifalinao tandrema tsara zany mba tsisy zavatra nafitohana anao satria miaraka ny fanatrehan'ny tompo anao. Alleluia. Zay rehefa manao batisa mafantatra tsara mihitsy hoe o pasteur anao manatana batisa misy tsy voaray reo, misy tsy voaray reo
Izay ny mahatonga na hoe mipino tena ivavaka tena ifonsa ivavaka manara-maso aho tena manara-maso aho. Alleluia. Izay a dia samy miezaka rahalahy sy anabavy. Manaraka izany rapitso atoandro a fivoriana anankiroa. Vita amin'ny fivoriana maraina mirafitsika amin'ny 12 ao a nalatsaka kely a dia misakafo tsika dia avy misakafo a dia makakaina kely dia miditra amin'ny rosasany. Alleluia. Miditsika amin'ny rosasany dia izy fampahirezany eto amin'ny rosasany mirava amin'ny efatra dia miditra indray sapanapidera amin'ny efatra sasany manomboka indray ny evangelisation a ny aminenina. Alleluia. Alleluia. Tom mpanota, tom marary, tom manana olana ho aty amin'ny tranon'Andriamanitra fa Jesosy Kristy tsy miofo ho marsian'io ary mandrakizay. Rapitso maraina no anaovantsika le zavatra mifaneketsika. Inona moa le izy? Misy mitena inona hoe zava-maneno. Ividy zava-maneno tsika raha sitrapon'Andriamanitra dia rapitso maraina. Rapitso hariva homaniko anao amin'ilay amin'ny roa zany, amin'ilay amin'izay anao raky dehibe isika, tena anao raky dehibe. Dia zao a tsy maninona mihitsy fa le fanekenao amin'ilay varoam-piany aloha zany a nataonao dia ny raky dehibe maraina zany rapitso a anapitsika an'ilay clave dia ny raky dehibe ny hariva atokatsika fatsin-dalana ho an'ireo ray aman-drenitsika ireo. Alleluia. Alleluia. Amme voan-dalana ho an'ny ray aman-drenitsika dia mba eritrereto hoe ray aman-dreny namoky anao, nampahery anao, feno mifanahy masiny anao dia ianao mahafantatra ny tokony ataonao. Tsy maninona raha misy akoho any aminao any fa toro ny tongany, fa toro ny tanany, atsipazo amin'ireo ray aman-dreny ireo. Alleluia. Azonareo zany e? Atsipazo amin'ny fahotahin'Andriamanitra ianao. Raha sitrapon'ny tompo manko a andeha rapitso hariva izy mivady ireo a fa misy andraikitra goavana atao any amin'ny fobe dia tsy maintsy hody rapitso hariva izy a dia mbola mampahery antsika eto izy a rapitso maraina. Mafimafy ny alleluia atsika. Mbola mampahery antsika eto izy rapitso maraina dia vita dia sakafo izy dia makaina kely a manomana ny diany a raha riva satria nasionalina temintsika mandeha loloha ihany dia ararotsy zany a fa tongavan'ireny a mpanompon'Andriamanitra ireny. Pasitera Norbert Mivady mbola maharitra kely eto izy, mbola tsy haiko hoe larbi saola ka misy izy vomody a hitao ihany rapitso natao izay filazana izay fa andao alohantsika amarana amin'ny fotoana tsisy filazana tsony. Zay hoy zany a tsisy filazana tsony fa ho tahin'ny tompo a tsangantsika hivavaka amarana amin'ny fotoana. Mankasitraka tompo, samy misaotra an'i Jesosy, samy misaotra ny tompo amin'ny fomanontolo dia raina ny anaranao, mena voninahitra ianao Andriamanitra. Isaoranay manokana ianao Andriamanitra ary mametraka ny zavatra rehetra ao am-pelantananao izay. Tsika rehetra araka anao hoe samy tahiana Andriamanitra.